La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Manulchano, ni fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Ny farana androany fanaterana ny antota taratasy firotsanko vidina filoam-pirenena. Raha 20 izy ireo maly ny ampy 12 izany androany. Fotoana farana azona nametraka ireo antota taratasy firotsanko vidina teny amin'ny HCC. Malona ny trangany seo tany Tomasina tamin'ny fanentanana nataony olon-tsotra iray fidin'ny filohan'ny antoko 10 marika Ravanomanana. Nanambarany teo anivony seny androany fa mahavoasazy ny kandida ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana amin'ny alalan'ny fanadihadiana kosa no ahafana manamarina raha toka izay no zavan-tranga. Najoro tamin'ny fomba ofisialy ny biraon'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikany Moramanga. Ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko malagasy miara-miainga no naresy lahatra anay hoy ny filohan'ny MMM ao Moramanga nandritry ny fandraisam-pitenenany. Di manana ny lanjany mampiavaka ny faritra avaratra tsy nananosy ny Epasesa. Di nentim-paharazana mitahiry arena sy kolontsaina be tsy misaraka izay mitady overa amin'izao fotoana izao. Ary farany manoloana ny resabe amin'ny fisina pretra Manolanjaza ao Etazonia namoaka fanambarana mavaivay amin'ny mpino katolika maneran-tany Papa François ny amin'ny tokony fandrimbonana amin'ny famongorana izany fanao mamoafady izany. Ny anindindreo avetrany. Falmeravantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika vetrany ho isantarantsika ny fampalalam-baovao. Ny farana androany ny fanaterana ny antota taratasy firotsanko vidina filoam-pirenena. Raha toka 20 izy ireo maly ny ampy 12 izany androany. Fotoana farany nazona nametraka ireo antota taratasy firotsanko vidina teny amin'ny HCC. Fanadihadiany Andry Irarson. Ny ampy 20 indray ireo nanatra ny antota taratasy firotsahako fidina ao filoam-pirenena androany tena nivo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Isan'izany Robomana Rivomanantsy Orlando avy amin'ny Madagasikara vina sy fanantenana. Rakato Amondy Jean-Max avy amin'ny antoko lidera Fanilo. Mahafaly Solandrasana Olivier avy amin'ny Orimbatony Madagasikara. Ratsiraka Didier avy amin'ny antoko Arema. Ny farana tamin'ny 10 teo ny fandraisana ireo antota taratasy firotsahako fidina ao filoam-pirenena. Ireo ny anaran'ireo nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidina izany tena nivo ny HCC izay miisa 720. Voalohany Andry Nizina Rajoel avy amin'ny TGV. Faharoa Ravelonarivo Jean avy amin'ny antoko Aba. Fahatelo Mayol André Christian Dedonné avy amin'ny GFFM. Fahaefatra Erneu Fanirso avy amin'ny ZAM. Fahadimy Julietiane Roland avy amin'ny antoko Mafy. Fahaenina Rasolo Fondraosolo Zafimaleo Didam avy amin'ny antoko Manajary Vahoaka. Fahafito Rabary Andrianena Paul avy amin'ny Miasa. Fahavalo Rabiarso Sara avy amin'ny Parti Libéral Démocrate. Fahasivy Randriamorasata Solo Norbert avy amin'ny KMTP. Ratsietisson Jean-Jacques Jedidia avy amin'ny fahefana mividy nolainy Malagasy. Faraika 10 Berzika Omer Antsika Madagasikara. Faharoa 20 Richard Razaf Rakotofrink avy amin'ny Solidarité des Jeunes Intellectuels pour l'avenir de Madagascar. Fahatelo 20 Radilof Mam Richard avy amin'ny antoko RDS. Fahaefatra 20 Rajonor Mampianina Hery avy amin'ny antoko Hery Vaovao an'i Madagasikara. Fahadimy 20 Bezaza Maria Eliana Pascaline avy amin'ny antoko PST. Fahaenina 20 Ravalmanina Mark avy amin'ny antoko TIM. Fahafito 20 Imbe Serge Jovial avy amin'ny Afima.
Fa 20 Rasomaka James Andria Tsihety avy amin'ny mamiko ny taniko Madagasikara. Fa 7 Rajonal Patrick Francis avy amin'ny mamimi. Fa 20 Andrian Welson José Michel avy amin'ny antoko Aroriaka. Fa 20 Andrian Tsiheno Lalo Arso Marcelin avy amin'ny antoko Tafa Diaby. Fa 20 Ratsiraka Yerovana Roland avy amin'ny antoko Malagasy Tongasaina. Fa 20 Randriamampiona Joseph Martin avy amin'ny RTM. Fa 4 Rabaruela Bruno avy amin'ny fahazavany Madagasikara. Fa 5 Rakoto Jean-Pierre Ray amandreny Jiro Pirenena. Fa 4 Radavidson Andriamparany avy amin'ny FFF. Fa 7 Narison Stéphane avy amin'ny antoko Gasy Miaramandroso. Fa 8 Rasolo Voango Roseline Emma avy amin'ny Emma. Fa 7 Mahavimbona Alain avy amin'ny Gaskara antsika rehetra. Fa 3 Savaron Malala avy amin'ny Espace Vert. Fa 3 Rasolo Fojao Haingo Andria Kaja Malala avitra ho an'ny firenena. Fa 3 Robomanina Rivomanantsoa Orlando Madagasikara vina sy fanantenana. Fa 3 Rakoto Mamonjy Jean-Max avy amin'ny antoko Lidera Fanilo. Fa 4 Zafivao Jean-Louis Gasy Mifankaty. Fa 5 Rasolo Njatovo Falmampionina avy amin'ny antoko Fitambolagnyela. Fa 4 Taber Randriamanantsoa avy amin'ny Kintana. Fa 7 Ramarson Arlette avy amin'ny parrainage. Fa 8 Mahafaly Solondrasana Olivier Jocelyn Orombatony Madagasikara. Fa 7 Raharmanana Maminirina Aubertin Madagasikara endrika vanina. Fa 7 Bezara Eliane Virginie Dini Nidonia Gasy miara-mihinana. Fa 7 Ratsimbazafy Georges Désiré avy amin'ny parrainage. Fa 7 Rasoloniana Kourod Jean Félicien avy amin'ny TAF. Fa 7 Andrianirina Max Fabien avy amin'ny Fanasiny Madagasikara. Fa 7 Tsiranana Philippe Madiomanana avy amin'ny Gasy Mifankaty. Fa 7 Rafalmanana Nirado avy amin'ny Fomba. Fa 7 Ratsiraka Didier Ignace avy amin'ny antoko Arema. Amin'ny fa 9 Agosto avy izao araka izany no amoahany ACC amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida. Aorian'izay no iroso amin'ny ankitsapaka ahitana ny laharana saloran'ireo kandida ireo anivony CNI. Isan'ny antony nahatonga ireo kandida ho 7 raha ny fanadidiny ny mpanara Vaovao dia ny fahitana ny tsy fahombiazana ka nitondra ny firenena ao anatin'ny antsana mangitsikitsika misy azy izao ny filoha Hery Rajaonaromampiana sy ny SVM. Porofon'izany ny fisian'ireo Premier Ministre niara-niasa taminy sy ny ministra nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena. Eo amin'izay lafin'izay atrandy ampanao sy ny fifanarahana sy fifamatorana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena ny anivon'ny CFM ary ny fivoahan'ny listra ofisialy. Izay no nambaran'ny filohany atao ry ny fitsidiny masoivony Chine ny braon'ny CFM matety sy ampefilo androany. Fa na dia ity nentiny onasaina. Isy ny charte na ny fifanarahany fanaovantsiny amin'ireo kandida ho filoham-pirenena aory ny famoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana HCC ny listra ofisialy n'ireo kandida na feno ny fepetra irotsaka hovidina. Izay no andraikitra ho raisin'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy amin'izao ankatoko ny fifidianana izao hoy ny filohany teny amin'ny foibentoerany CFM matetsy ampefiloha. Ao anatin'ny article 4 sy ny article 5.1 ao anatin'ny lalàna 2016-037 dia mazava ny andraikitry ny CFM dia namolavola zahay miaraka amin'ireo sampandraharaha-panjakana sy rafi-panjakana samihafa toa ny Bianco ny Samifina ary ireo namana avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena namolavola zahay karazana charte anankiray mba ho ifampizarana amin'ireo kandida izay hirotsaka ho filoham-pirenena mba hiarahana manao sonia io sarta io mba ao anatin'ny firalahina sy ny fihavanana no izoratsika amin'ny fifidianana ary koa haneketsika ny baly fifidianana izay tranga. Ankilany ny masoivony Chine nanipika fa ilaina ny fanaovana laharam-pahamena ny fandriampahalemana ahafahan'ny rehetra miatrika ny fifidianana ampilaminana. Manana andraikitra lehibe amin'ny fampihavanana ny CFM sy ny fandriampahalemana maharitra indrindra amin'ny taona manatantara ho an'ny Madagasikara ity.
I Chine dia tsy miditra amin'ny raharaha anatin'ny firenena. Ajainay ny safidin'ny vahoaka malagasy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity izay antenainay fa hizotra-tsakany sy andavany ao anatin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana satria ny fandriam-pahalemana ny fototry ny fandrosoana. Parce que la stabilité est la base du développement. Nanatanteraka fitsidiana teny amin'ny foibe toeran'ny CFM eny ampifilota amin'ity androany ity ny masivon'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara. Fa manoloana ny trangany sy tany Tomasina kosa indray tamin'ny fanentanana nataona olon-tsotra iray fidin'ny filohan'ny antoko dimy marika ravalomanana nanambarany teo anivon'ny seny androany fa mahavoasazy ny kandida izany raha toka vao marina ho nisy fandraisany tamin'ny tenany manokana io fiantsoana mialohan'ny fotoana io. Raha vetra ny ary fanadihadiana. Ampany amin'ny zavanseho tany Tomasina izany ny farany herinandro teo tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny antoko politika dimy marika ravalomanana tany an-toerana. Ny antsoany fidianany vahoaka ity kandida ity ny olon-tsotra iray. Niteraka resabe manoloana ny sy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana izany. Araka nambarany teo anivon'ny seny tafiditra anatin'ireo teboka mety avoasazin'ny kandida ny fiantsoana na fampirisiana olona hafa iantso ifidin'ny tenany mialohan'ny fotoana. Mety afaka miala izy amin'izay satria tsy izy no teny azy fa mety olona hafa fa lalàna aloha dia mazava zany tsisy fampitezan-kevitra zany azo atao tsisy mahazo miteny hoe fidio ianona zany raha tsy manomboka ny fahavalo oktobra. Raha vao misy responsabilitén'ilay candidat ao anatin'izay dia alahirana azy zay misy efa fampitezan-kevitra mialohan'ny fotoana zany tsy azo atao zany tsy azo mifanaraka amin'izay dia mazava voalohany indrindra aloha zany tokony zany fanatanterahana ny fampitezan-kevitra mialohan'ny fotoana zany sady aminy mety ohatra hoe fahafatesany vato dia azo atao amin'ilay circonscription trangalina zavatra. Ho an'ity raharaha ity manokana tsy misy hatreto ny fanadihadiana ahafantarana raha toka misy fandraisany tamin'ny marika ravalomanana ny fampielezan-kevitra nataon'iny olon-tsotra inona tsy. Miankina amin'ny hoe misy ve mitory ve ny olona sa tsy mitory miankina amin'izay izy zany satria ilay izy araka ilay tenentsika teo hoe izy no teny fa olona nandray micro teo fotsiny tsy fantatra miankina hoe raha misy ny fitoriana zany apetraky ny olona izay vao miainga ilay fanadihadiana. Na amin'ny alalan'ny vava na antsoratra araka izany vao feno lalàna tsy azo atao ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Fanambarana ny filantsako fidiana ny fananganana antoko-panoana ary ny fanazavana ny tetikasa-pampandrosoana no isan'ny afaka ataon'ireo milatsaka fidiana. Manomboka ny fahavalon'ny volana oktobra kosa vao mahazo alalana manentana ny vahoaka hifidin'ny tenany ireo kandida. Izany amin'iny fanajoro tamin'ny fomba ofisialy ny biroany antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikany Moramanga. Ny foto-kevitra ijoroany antoko malagasy miara-miainga no naharesy lahatra anay ho ny filohan'ny MMM ao Moramanga nandritry ny fandraisam-pitenenany ka eto Andriatsilavy nanao fanadihadiana. Teto Moramanga no nanatanterahana ny lanonana nampijoro tamin'ny fomba ofisialy ny biroany antoko malagasy miara-miainga aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Nisy ny fampatsihivana ny tantara sy ny foto-kevitra ijoroany antoko izay notarihin'ny mpandrindra nasionalin'ny antoko sy ireo delegasiona niaraka taminy. Nandritra izany ihany koa no nanamafisany ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ao Moramanga fa io foto-kevitra ijoroany antoko io no naharesy lahatra azy ireo. Izy reto tanaty fikambanana maro samihafa tany no mivondrona ankehitriny hoe ny foto-kevitry ny fikambanana politika MMM no hitanay foto-kevitra mety ary tsara ho anay zany zay no tonga ny safidy hoe andao anatevina zany fikambanana MMM zany dia nandeha moa zany ny ady hevitra nandeha ny fifanokoriza-kevitra teo amin'ireo ambaratonga samihafa hatrany amin'ny Front National dia resy lahatra zay tamin'izay zavatra zay. Tafajoro ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy araka izany ny birao malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikany Moramanga. Iray amin'ireo antoko mijoro ary sahany atrika fifidianana ny taona 2024 lasa teo ny antoko malagasy miara-miainga. Ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa no antoko-panohitra voalohany sahany ijoro ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa antoko-panohitra ny taona 2024 noho ny antony maro samihafa.
fa niona tamin'ny vahoaka tao amin'ny fokotany Madirobe commune ambanivohitra Nosbe nisy olombamambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Voimara nandritra izany nanentana ny vahoaka izy mba hampilaza amin'ny tompona andraikitra raha misy ny vahiny tonga manoloana ny fiazakazan'ny fifindramonina any amin'ny faritra Sava amin'izao fotoana nampirisika ny vahoaka manana kara-panondro-pirenena sy manana kara-pifidianana ihany koa izy amidita ny adidy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny fafito ny volana Novambra ho avy izao. Izany amin'iny fa 17 andro melohan'ny tsy maintsy hametra ny filoham-pirenena fialana voaporofo ny nambarany antoko malagasy miara-miainga fa tsy mahatanty fanoherana ny fitondrana HVM ka tsy nihevitra velively ny anaraka izay voalaza ny lalam-pandrenana ny amin'ny toerana tokony isy ny fanoherana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana fanadidina entiny Andry Rarson. Tamin'ny 17 ny volana febroary taona 17 raha nampiantso mpanao gazety ny antoko malagasy miara-miainga dia nampafantatra fa efa nandefa taratasy tany amin'ny filoham-pirenena ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ny praiminisitra lehibe ny gouvernement tamin'izany fotoana izany izay nambara ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny toerana tokony isy mpanohatra eto Madagasikara araka izao fampatsihivana izao. Joroany sy ny amitana ny lalàna ao anatin'ny fotoana fohy satria miaiky ny fitsaranavy ny lalam-panorenana fa ilaina ny fanoherana eto Madagasikara. Hitantsika samy miara-maitsika androany fa revolona teorina mbola tsisy ny ninona mikasika an'izay nataony ny fanjakana. Raha teto anivo ny antoko malagasy miara-miainga sy ny vondrona politika miaradia dia efa nisy ny taratasy nalefanay nakany amin'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ny filohan'ny gouvernement mampilaza azy ireo ary ianao sy andray fepetra mikasika an'izay fanapahan-kevitry ny fitsaranavy ny lalam-panorenana izay ary izay moa nisan'ny nentsonay nareo mpanao gazety namana fa tsy afaka iandry ohatra ny délestage zay fa misy fetrany ny zavatra rehetra ka miantso ny fanjakana zay amin'ny fepetra amin'ny fotoana mazava raha tena mpitondra marina izy hoe ovina izy ny vonina sy mieritreritra anatanteraka an'izany fa rehefa tsy vonina sy anatanteraka an'izany izy dia tokony milaza ihany koa hoe zay tsy manaiky nisy ny fanoherana eto Madagasikara. Hatramin'izao andro vitsomonja mialohan'ny tokony hametrany filoham-pirenena fialana amin'ny maha-kandida indray ny tenany amin'ny fifidiana filoham-pirenena dia voaporofo hatrany ny voalazany antoko malagasy miara-miainga fa tsy mahazaka ny fisian'ny fanoherana amin'ny mpitondra SVM ny tarihan'ny filoham-pirenena raha Jonary Mampianina Hery. Ankaritra amin'ny faran'ny fiam-potoana nitondrany dia tsy nanaraka ny lalam-panorenana izay milaza mazava ny toerana tokony isy mpanohatra ny tenany. Niezaka natao mpitondra SVM nandritra ny fotoana nitondrany dia niezaka na mizarazara mpanohatra sy nanan-karama ireo mpikarama anaty politika hanakorontanana ny fanoherana teto Madagasikara. Profon'izany ihany koa ny nahitana ireo nidradradratra ho mpanohatra nefa dia tazana sy nanotrina ary nioby nandritra ny fanambarany filoham-pirenena fa mbola hirotsaka ho kandida indray ny tenany. Mialohany anarantsika nitony fampahalalam-baovao kosa indray toy ny mikasika ny sandany ariary izay nahazo vahana raha noharana ny volana lasa sy ny vaovao ara-panatanjahantena dia ireto misy tokavatra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Chocolat Tsar. Un goût authentique.
un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succomber au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary Aout, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es évanoui. D'accord, je recommence. Je m'appelle Lara Jean. Avant, j'étais totalement invisible. Personne ne faisait attention à ce que je faisais. J'écris une lettre chaque fois que j'ai un coup de cœur si intense que je sais pas quoi faire d'autre. J'en ai écrit pour 5 garçons. Personne ne connaît leur existence. Tu peux peut-être admettre qu'il y a une partie de toi qui aimerait que toute ta vie ne soit pas qu'une fiction. Il est temps que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment. Je trouve ça super cool que tu penses que j'ai des petites taches d'or dans les yeux, seulement toi... Wow. Oh merde. Les lettres ont été envoyées. Araka ny bande-annonce teo iny dia tous les garçons que j'ai aimé indray no horonan tsara rainao eto amin'ny Kolo TV any Oalina. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray mahazo aina ny ariary nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra teo raha mitaina tamin'ireo volana hafa teo aloha. Antondra ny fanazavana tafiditra tanteraka ato anatin'ny haute saison eto Madagasikara ary miparitaka ny vola vahiny. Fanadidina entiny Michela Ranartson. Miamahazo aina ny ariary nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra teo, nandinina ny 703 ariary ny euro nanomboka ny voalohan'ny taona. Tahaka izao ny fiovaovan'ny sandam-bola nanomboka ny volana janoary teo. Ny volana janoary, ny €1 dia nidinina 837 ariary. Ny volana febroary, 703 ariary. Ny volana martsa, 723 ariary. Ny volana aprily, ny €1 dia 777 ariary. Ny volana may kosa dia 577 ariary. Ny volana jona, 777 ariary. Ary ny volana jolay, 777 ariary. Amin'izao volana aogositra izao, nahitana fiainana izay sanda ny vola vahiny izay. Androany, ny €1 dia atakalo mandinina ny 707 ariary hatramin'ny 707 ariary. Raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra teny amin'ny toeram-panakalozana vola, isan'ny anton'izany ny fitobahan'ny vola vahiny amin'izao fotoana ny haute saison izao. Arakaraky ny koro, fandraindray miofa. Ohatra hoe androany zao hafa dia rapitso hafa. Arakaraky zay client eo. Amin'izao izao ambony. Mora. Ambony be zao ny ariary satria mitobaka be ny euro. Natidina tsy dia misy fiatraikany amin'ny toe-karen'i Madagasikara ny fiakaran'ny lanjam-bola tahaka izao. Tsy haritra nefa izany raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena iray. Ny aloha izany dia satria haute saison ny tourisme aloha. Voalohany indrindra dia misy fidirany devis zany eto amintsika. Ny faharoa koa nefa dia satria any électoral izao. Dikan'izany betsaka koa zany ny olona zany izay maniry hanohana andrakotina andrabe ka mampitonga an'le fitobahan'le vola vahiny zany eto. Ny mety ho vokany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena zany aloha satria aloha le izy zavatra mandalo e. Tsy hoe satria ny tombony fahafahantsika mamokatra dia nanondrana be da be tsika dia nahazo vola avy any ivelany. Tsy izay le izy, zany hoe tsy structurel zany fa tena hoe zavatra mandalo dia ny mety ho vokany zany aloha dia ny izy le fahazahoan'ny ariary aina io. Nefany
raha ohatra ka mitohy lava be zany le izy a dia mety isy vokadratsiny eo amin'ny toekarantsika indray satria mampiena an'le fifaninanantsika zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny vokatra izay ahondrantsika. Hatreto raha ampitaina ny tamin'ny taona 2024 niendanja ny ariary raha ampitaina amin'ny sandan'ireo vola vahiny. Ny taona 2024 mandina ny 2,503 ariary ny euro iray. Nisy nanodikodina ny karaman'ireo mpiasa manatanteraka ny fanisana mponina any Bekily Androy hoy ireo agent de recensement ny antoerana. Misy ny fitokonana natanterahiny izy ireo tamin'ny tanànany Bekily faritra Androy nanomboka omaly ary tsy tsatra ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra amana ny olonan'izy ireo hoy hatrany ireo agent de recensement mitokona. Izany amin'iny fa mandritry ny 3 herinandro no manatanteraka fivaniniana masina any amin'ireo toerana masina any Lameka sy any Madina ireo pinsilamo malagasy izay afaka manatanteraka izany. Ho fanamariana ny andro 10 amin'ny volana 12 izay manandanja eo amin'ny pinsilamo maneran-tany. Nankalaza izany ihany koa ny pinsilamo eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Revetra ny fanadidina. 12 antsoina hoe Idbe natokana indrindra atsiarovana manokana ny mpaminany Abraham raha ny fanazavana. Ny antony kalazana anazy dia fahatsiarovana ny sorona izay nitanterahiny ilay dadabe ny mpino rehetra no dadabe ny mpaminany rehetra tsy iza izany fa mpaminany Abrahama izay nasiavan'Andriamanitra andeha hanao sorona any zanany lahy tokana dia tamin'ity andro 10 ity no nisehoany izany sorona izany any ka natsahatra n'Andriamanitra noho ny fanetrentena sy fitiavana izay nisy tamin'ny mpaminany Abrahama ny anatanteraka izany baiko lehibe izany teo anatriany Andriamanitra ka nosoarany Andriamanitra biby fiompy zany no nitapana tamin'izany no natao sorona tamin'izany ka napetraka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ho fahatsiarovana izany toejavatra izany izany zavatra nitranga izany mba ho fahatsiarovana an'izany dia mankalaza izany ihany koa ny mpino islam rehetra maneran-tany. Mandritra ny 3 herinandro ny fivaninanana masina izay atao amin'ireo toerana masina any Lamek sy any Madina ho fanamariana ity volana masina ity ho azy ireo. Razana zany amin'izao zany misy eo amin'ny 150 malagasy ana Lamek zao zany manao izany fivaninana 10 andro zany ao Lameka dia rehefa vita zany mandeha zany reo mandeha manao fivaninana mandeha mamangy ny fasany ilay mpaminany farany Muhammad any amin'ny toerana antsoina hoe Madina al-Munawwara no sady mamangy ireny fasany ireny martiora tato amin'ny finoana islam ka raha jerevana zany ny fotoana lanindreo any zany manatanteraka zany rehetra zany eo amin'ny 3 herinandro eo. Nanamarika izany ihany koa ny mpino eto Madagasikara ho an'ny teto Antananarivo manokana fifamoriana fiaraha-mifaly no nataon'ireo mpino silamo nanasa indray latabatra tamin'ireo mpino kristianina manambara fa mandala tanteraka ny kolontsaina malagasy ny mpino silamo malagasy ny fihavanana izany tsy tahaka ny any amin'ny firenen-kafa. Fanangonana ireo kojakojana fiarakodia alaina eny amin'ireo mpivarotra vy na ihany koa amin'ireo karazy izay no asany Jean-Marie nandritry ny 10 taona izay indray no asa entina aminao tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ona saina. Isan'ny asa iray naharitra ary toy hatrany ny asan-drakotondrasoa Jean-Marie fantatry ny maro amin'ny hoe Rajon. Manangona ireny kojakojana fiara ireny eny amin'ireo mpivarotra vy amin'ny kilao na ihany koa eny amin'ireo garazy eto Antananarivo mijery ireo izay mety ilain'ny mpanjifany. Izay no nataony tao anatin'ny 10 taona. Amin'ny 10 taona io zao latsaka kely. Sara araka ny asa rehetra ihany dia asa ba hoe famatsina ny famatsina entana kely mba tsinijinitra. Ny olona tena essence standard tsy ho amin'ny maventy moa tsy ho amin'ny majinitra. Fa natao samy sarava be mbahoaka zany izy famatsina.
Ny alohan'ny nanaovany ity asa ity efa niantsehatra tamin'ny fanamboarana fiarakodia ny tenany saingy noho ity asa ity be mpanao taty aoriana nitady asa hafa amelomany ny vady aman-janany izy, asa izay amelomany ireo zanany 5. Tsy tokony hifidy asa amin'izao fotoana izao ankoatra ny mangalatra hoy Rakotondrasoa Jean-Marie na mafy aza ny fitatiavana. Kapoka kely ny enjehana le fiainana efa hitanao hoe raha malala tsy afaka mitazona entana ela fa dia ahotina zay ampelantanana zany fiainana misarotra kena aloha le fiainana misarotra fa paikady ina moa paikady amin'izany fa rehefa mahazo rehefa mba mahavita ny adity sy hohaniny ankizy dia zay zany le paikady enjehana zay fa raha nitambatra be tsy misy aloha zay fa tsy mangalatra ty mety misarany hoe manana baka nefa mitaritra sarety ty aminay ty sao normal ny satria tsy mangalatra izy fa mitaritra sarety ty rehefa misy ny asa koa nefa ny anao amin'izao vidina ny firenena mikorotana asa mikorotana reo amin'izao dia hiditra asa izy tsy tafiditra nefa vava tsy maintsy homana dia zalao mitaritra sarety. Tsy misy asa ratsy fa rehefa ifotorana sy atao ampitiavana hoy Rakotondrasoa Jean-Marie dia mahavelona amin'izao vaninandro sarotra lalovan'ny firenena izao. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray ho tanterahana manomboka ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana aogositra izao ary aritra 3 andro ny 4e manche du championnat des rallyes de Madagascar izay karakarain'ny club TMF. Hiavaka tanteraka ny fifaninanana amin'ity indray mitoraka ity ary avy hatrany fanadidina entiny Henri Florian. Ho tanterahana ny mahajanga ny 4e manche du championnat du rallye de Madagascar izay karakarain'ny club TMF irany amiasa amin'ny Gojanga. Ity fifaninanana ity izay anomboka ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo aogositra ho avy izao any Boeny. Ekipa 30 no handray anjara ao anatin'ny fifaninanana izay andeha ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny rallye du Boeny. Raha tamin'ny herintaona ity fifaninanana ity izay natao teto Antananarivo izao indray averina ny mahajanga noho ny fangatana ireo mpankafy sy ireo mpandray anjara. Hiavaka tanteraka ity fifaninanana ity izay mitsinjara ho dingana 3. 3 andro le fifaninanana dia mitsinjara ho 3 étapes. Ny épreuve spéciale zany dia mirefy eo amin'ny 320 km izay mizara 12 isa dia ny total be ny rallye dia 270 sy 200 km. Ny andron'ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana aogositra dia misy spécial 3. Misy vaovao ihany zany le izy tadiavina vohitra tamin'ity taona ity izay misy mirefy eo amin'ny 10 km. Izay ny voalohany manomboka amin'ny route tolakandro. Dia aorianan'izay misy an'ilay hoe croisement meuse PM eo amin'ny 10 km sy fitonjato eo koa. Dia ny fahatelo amarahana azy ny andron'ny alakamisy dia misy super spécial ao amin'ny circuit ao Ampitlova. Mitondra fanentanana ho an'ny mpankafy araka izany ireo mpikarakara ao anatin'ity rallye du Boeny ity. Fanentanana farany dia manainga antsika rehetra pity azakazaka fiarakodia na ny voakafia tongavany Majanga fotoanany fialan-tsasatra rahateo moa amin'izao fotoana izao manararaotra kely zany mampiavaka an'ity rallye izy ity koa dia mandeha mivantana ny spécial rehetra hoe za nandeha mivantana na ny fotoana vita na ny mandefa amin'ny alalan'ny fahita lavitra. Zay ngamba anisany mampiavaka an'izy ity. Dia ny anankiray ihany koa mifanindry amin'ny THB Tour Majanga ihany koa ty rallye ity dia mba rehefa mijery rallye dia makeny amin'ny bôly manaraka ny THB Tour. Any mahajanga araka zany ny fotoana iarahana amin'ny club TMF ao anatin'ny rallye du Boeny 2024 izay anomboka ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Eo amin'ny maresaka vaovao ihany ivelany kosa indray manoloana ny resabe amin'ny fisina pretra manolanjaza ao États-Unis namoaka fanambarana mavaivay amin'ny mpino katolika maneran-tany Papa François ny amin'ny tokony fandrimbonana amin'ny fanongorana izany fanao mamoafady izany. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Pretra maherin'ny telonjato miray aranofo tamina ankizy maherin'ny arivo isa tao Pennsylvanie, États-Unis
na prêtre prédateur. Io no resabe teraka tao Amerika nivoaka herinandro lasa izay. Nisy porofo-nentina rehefa tafakatra fitsarana ny raharaha. Anarana pretra maro no navoaka mpabemaso tamin'izany. Efa nanao fanambarana naneo ny enatra sy ny hirifiry manoloana izany ny tao Vatican. Tsy nianina tamin'izay nefa ny Papa François fa namoaka fanambarana mahavaivay ny tena nomaly ho an'ny mpino katolika maneran-tany. Tranga izay tsy mbola nisy papa ray masina nanao izany raha nambarany mpandraharaha ao Vatican. Tao anatin'ny andro vitsy izay no nandrenesantsika tatitra momba ny vonana azo an'ireo olona narivony niaran'ny fanararotana ranofo sy fanararota-pahefana tao anatin'ny 70 taona izay ary nataona pretra. Na dia tranga efa lasa avokoa aza ny akamaroan'ireny dia hitantsika fa mbola mitoetra amin'ireo niara ny taiketra navelan'izany. Izay no manosika nameloka izany fomba mamoetra izany. Io no fanambarana navoakan'ny Papa François ary naparitaka i Vatican ho an'ny mpino maneran-tany. Tsy ampy raha nambarany hatrany ny fifonana sy ny fanonerana izay erisetra mamofady izay. Efa ela loatra no niotrehan'izany vokadratsy izany tany amin'ireo olona niara ny erisetra ireo. Ny kolotsaina sy ny toe-tsaina no mila havaozina tsy hiverenan'ny tranga tahaka izany intsony. Ankoatra izay, nisy ihany koa ireo pretra nanararoatra masera. Raha tsy ahifina nivoaka tao anatin'ity tatitra ity, fa nahalala ny fisian'ireo tranga ireo ny tompony andraikitry ny Eglizy Katolika any an-toerana, saingy ny safidiny nangina izy ireo. Ireo rehetra ireo no notsindrin'ny Papa François ho ilam-panovana eo amin'ny mpino sy ny fiangonana maneran-tany. Mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny tsianio ity. Ny farana androany ny fanaterana ny antota taratasy sy firotsan-kovidiana ho filoham-pirenena. Raha 7 izy ireo maly, ny ampy eny amin'ny 20 izany androany. Fa mpanao sy ny fifanarahana sy fifamatorana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena ny eo anivon'ny CFM aorian'ny fivoahan'ny listra ofisialy araka ny nambaran'ny filohan'ny CFM androany. Ary farany najoro tamin'ny fomba ofisialy ny braony antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikany Moramanga. Izay koa toko klasy toko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsianio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Finaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G Patelma vous a présenté ni Vaovao.